Vaovao-piangonana no amaranantsika ny fampahalalam-baovao ankalazan'ny fahadimapolo amby zato taona ny orenany ny fiangonana FJKM Ambohimiandra. Etsika marara mofo nokasan'izy ireo ho tanterahana entina anamariana n'izay fankalazana izay. Fanadihadiana rotsirakoty iray eo amin'ny sariny mamy Rasamoely. Tamin'ny taona 3 no nitsangana ny fiangonana FJKM Ambohimiandra ary ankalazan'ny fahadimapolo amby zato taona n'izany fiangonana izany ankehitriny. Manoloana izay indrindra dia betsaka ny tsangam-bato izay ho apetraka entina anamariana ny jobily fahadimapolo amby zato taona ny fiangonana. Isaoran'Andriamanitra aloha ary isaorana mivoaka kristianina rehetra ny ezaka rehetra efa natomboka hatreto ary misy ny efa andalam-pamitany tahaka ny tilikambo tahaka ny karoa, tahaka ny lakolosy elektronika ary indrindra koa ny rihana zany atsimo sy ny trano ao ambaniny. Dia mbola misy moa zany ny ezaka maro mbola tokony ho heverina eo ny fanatsarana ny aty sy ivelan'ny fiangonana, eo ny eritreretina ny fampakarana ny trano fisainana, fanatsarana koa ny trano fivoahana, zany rehetra zany mbola eo andalan'ny ezaka ho atao. Ankoatry ny ezaka izay efa totosa dia isy ihany koa ny hetsika izay entina ampivondronana ny fiangonana sy ireo zanakam-pielezana ny voalohan'ny volana Mey izao. Mahana tokoa zany ary eto moa izay komity ny 150e zany dia manentana ny fiangonana sampana velona rehetra atao anatin'ny fiangonana hiara-entana eo amin'ny fanatanterahana ireo tsangam-bato rehetra izay kasaina ho atao. Ary eto ihany koa dia manentana ihany koa ny zanakam-pielezana. Misy zao hetsika ho ataon'ny fiangonana amin'ny voalohan'ny volana Mey zao hetsika fisitahana fiarahana mifaly eny Café d'Abasimbe ary io no anehoanay ny firaisan-tsaina sy ny firaisan-kina ny kristianina. Ny fisoratana anarany dia efa nisokatra ho an'izay mikasany hamonjy ny fetim-pifaliana ny voalohan'ny volana Mey. Amin'ny 29 ny volana Aprily izao no mifarana ny fisoratana anarany. Isy ny fiara fitaterana miainga eo amin'ny fiangonana ka 900 ariary ny sarandalana mandroso sy miverina ho an'ny ankizy ary 500 ariary izany ho an'ireo lehibe. Dia iny fanadihadiana iny ihany koa moa mamarana ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao alina izao mialohan'ny sarahantsika nefa dia tianay ny mampafantatra anao fa aorianan'ny tantara mitohy El Diablo dia isy ny fandaharana manokana momba ny fanomanana ny fiverenan'ny Amiraly Ratsiraka eto an-tanindrazana rahanao eto amin'ny fahitalavitry MATV. Mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandry ampitafa indray ary. Durata